Ya, fandaharana manokana miainga avy eto Bekilandroa eto anatin'ny page Facebook Tatandrazamarika. Mafampanatanteraka ny toedrara politika misy eto Bekilandroa amintsika miresaky zao. Tsy manaiky ny vahoakany Bekily fa miroso amin'ny tolona ary tolo-bahoaka ary tsy agneky raha tsy resy ny candidat Pangalabato de tsy iza zany fa Dame Filiatsoa na Momperadamy candidat numéro 2 candidat zay atehena siteny na namany siteny na olo akaiky ny siteny randrenasolonayko eto Bekily tony. Ahoana ny fahitanao ny toedrara mafapana eto Bekily Androa amizao fotoana zao? Ya, ana mafisako ny teny Monsieur le maire zay tena mafampana tokoa ny zavatra eto Bekily amizao fotoana zao. Satria ny vahoaka mihitsy no tsy resy lahatra tamin'ny ty fahalany ty Momperadamy ty. Atria teto Bekily nge tena tsy nisy olo nifidy an'iny mihitsy. Tsy nitariky zany teto. Fa tany tsy nisy vatsy zany teto amin'ny centrale. Ya, zay mihitsy le izy. Zany hoe le vahoaka teto tatandraza ny fidinjareo ary ny rahantsika nahita zany tao anatin'igny fampelezan-kevitry. Le centrale fito satria misy sokotany fito moka zany mandrafitsy ny commune urbaine Bekily. De ao anatin'ny fokotany fito presque tatandraza daholo nitariky tamizareo. Ary zany mahatonga vahoaka reo tafitohina amin'ny ty nandanina sady nandritra ny fampelezan-kevitra iny tsy nitarika mihitsy Dame Filiatsoa zany. Tsy nahazo na de olona anankiray ara tsy azony Dame Filiatsoa tao anatin'ny vanim-potoanany propaganda. Fa ny olona nanaraka ny maire tatandraza tamin'iny tena mikory valala olo avy any anao mijeratra ty amin'ny farany aty mbola tsy hitanao ny olona tena ohatry ny vitsika tamin'iny. Marina mihitsy ary le olo mihitsy ny na olo amin'ny Facebook ao ny mahatsapa an'izany mihitsy ny olo amin'ny Facebook hoe raha tsisy alabato zao lasanao io tata. Zany hoe miaiky zany le vahoaka eto Madagasikara tao anatin'igny fampelezan-kevitra propaganda natao. Gaga besa hoe ny CENI ve tsy mba nangala video na le district eto Bekily sa tsy mba nangala video ve nareo tagnatin'le fampelezan-kevitra zay nataonay teto satria zavatra niarahana hita nge sananao koa. Tena zay mihitsy le izy ka nihita ny CENI tena nihita ny vahoakany Bekily ray manontolo fa nitarika Vonjimaiky teto Bekily Androa tatandraza tsisy candidat ankoatra ny tatandraza nitarika teto Bekily. Sady zany Dame Filiatsoa zany izy efa tsy tia ny vahoakany Bekily satria olona efa nivadika izy. Marina zay arana mafisako zay tenao zay tsy fitiavam-bahoaka zay porofony zany fa teto ny izy tsy nitariky teto amin'ny marina mihitsy zany ka tena marina zany. Teto zany izy fa tany amin'ny 18 kilometra tany any le nahazahoany vato na zay vato vinidy vidiny tamin'irety président. Sady tao anatin'io zavatra io zany izy koa zany mba taiza ho aiza teto amin'ny firenena moa zany mompera nanao politika. Ary io tsy maintsy teraka explosion sociale zao zavatra zao tsy fantatra aloha zany ny CENI amizao fotoana zao na hoe irisikany amin'izao raha zao. Bekily nge tsy avonanao fa tena mitrotra mihitsy amizao tena tezitra ny vahoaka eto Bekily. Zao izy diso fanantenana hafa verangao izy nofidinay hafa le olo laniny eo. Zahay eto Bekily izy de tsy hanaiky mihitsy ty Momperadamy ty olany eto. Tsy haiko aloha zany zareo na hoe miandro ny décision amin'ny tribunal administratif. Ary aza gaga zany zareo raha ohatra ka tena hiteraka explosion sociale zao tantara zao satria olona efa tsy tian'olona eto Bekily ne Dame Filiatsoa zany. Ary tao anatin'ny fampelezan-kevitra koa ne Dame Filiatsoa herinandro maty vadiny Dame Filiatsoa tsy nanao tsy nanohy propagandina izy ka tsy mahagaga ve ny fahalaniny mahagaga mihitsy zany. mazava be sary fa nangalabato izy. Nangalabato hoe ianao ve tao anaty propaganda takdo aloha izy. Tsy maintsy tikitaky do satria tao anatin'ny propaganda anao tsy nitariky tsy nahazo olo. Ianao tonga le fifidianana lany tampoko nitarika tampoko teo. Fa ahoana aloha ny hononany ambanivohitsy tamin'le fomba nahazahoan'ny halabato madame secrétaire. Io zany ny président Fokotany no nifanaraka taminy zany hoe misy vato firy eo aminao président fa hofidiko zao tapitrisa nividianako ny vato firy ny mpifidy ao amin'ny toerana misy anao. Iny amizay zany nahatonga azy zany nandoha vola be ka ny vahoaka ty Bekily Androa indrindra moa fa neny ambanivohitra le kereny olona karariny ary raha nahita an'izany izy mba isakafanana. Sady ana mafisako an'izay mihitsy nge raha ny fihetsika ireo président Fokotany reo tany
rehefa hita mihitsy hoe olo nividiny vola. Olo nividiny vola. Betsaka nge zavatra hitanay tany ambany vola tam'izay nanao raha tany. Desantra tany. Fa reo olo reo mihitsy misy mitsiky taminay mihitsy le vahoaka hoe président Fokontany reto nanao fifanarahana tamy folo antseo ty. Zay tegna nahatonga anazy nitariky tagny satria noverevereny tamy vola le président Fokontany ka nanao pression le vahoaka feheziny tao. Tsy nisy zany nisafidiny vahoaka. Nividina nisafidiny vahoaka. Ka manoloana zany zavatra zany zany de tokony ho jereny fohy be ny seny Antananarivo zao toe-draharaha zao satria tena hiteraka tena explose goavana eto Bekily zao tantara zao a. Zany hoe raha tsorina zany hoatsika mpanaraka page Facebook Tatandraza Marika de tsy ho vita ty tantara ty zany fa tantara zay itohy ary iafara atrany am'izay tenenin'ny sekretera hoe fipoahana mahery vaika miainga aveto Bekily androy zany raha izao sarisary zao nojerevana sa manao kory sady amaraparana atsika. Marina aloha zay satria le vahoaka eto nge somary magnontania vaovao somary magnontaniana fa raha le vahoaka eto le betsaky ny miteny hoe zahay hoe tsy hanaiky. Fa zay mbola mijery hoe ahoana ny hataon'ny fanjakana hoe hirisiky hany ve zareo. Sady io tsy ho maro toerana eo mihitsy io. Tsy ho maro toerana eo satria tsy tia vahoaka ny Bekily io. Tsy todiny io 5 taona io. Satria le vahoaka am'izao tena mitroatra ny eto Bekily. Todiny io. Tsy nitariana satria Bekily tsy raha te damy folo antsao zany satria mahay tsara momba ny damy folo antsao ny olo eto. Ya sady io moa zany tsy vao 5 tao fa na de ametaky samboady aza tsy ho tonga agny izy raha ny fahitana ny vahoakany Bekily. Vao aingakaingana teo nge ny vahoakany Bekily efa hanao samboady Tatandraza fa ny Tatandraza magnaja lalàna de miandry ny fitoriana teny amin'ny tribunaly administratif atsika. Kanefa am'izao fotoana zao moa dia nolavy ny tribunaly administratif ny fitoriana zay nataotsika. Midika zany fa mikonokono ho fampandaniana an'ity olo nangala-bato ity zany ny fitsarana administratif. Ka azagaga ianareo raha ohatra ka tsy tody hatrany am'izany fametahana samboady zany tamy filetsofa ny vahoakany Bekily de tsy hanaiky hatramy farany. De isaorana moa zany nareo mianadahy ny vahiny teto amin'ny page Facebook Tatandraza de makasitraka ny vahoakany malagasy rehetra ihany koa manaraka ty fandarana ty fa tsy maintsy asinay foana vaovao avy aty Bekily ty mba ahafahantsika manaraka ny toe-draharaha misy toe-draharaha politika miainga avy aty Bekily andrika de mirary soatsika vahoaka malagasy rehetra veloma daholo veloma tompoko.